Noraisiny Premier Ministra lehiben'ny gouvernemanta Andriamatoa Antsain Christian tao amin'ny lapam-panjakana mahazo arivo ireo délégation amerikanina no tarindramatoa ampiandraikidra raha Stephanie Arnold. Nodiny na nandritrany izany fionana izany ny fomba hanatevenana ny fiarahamiasa eo amin'ny roa tonta. Holazaintsika moa ny mikasika an'izany sy ny rehetra izay tokony holazaina fa mialohan' izany aloha dia mbola tsy miova azadino ny miabone ny chaîne-natsika, azadino ihany koa ny manisy j'aime ny vidéo noho ny farany dia apetraho ihany koa ny commentaire. Zay ary Noela andeha ary hidirantsika izany fanaovana abonnement chaîne izany mialohany hirisontsika amin'ny votoatindresaka izay ataontsika androany. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Inona vaovao, inona ny malaza avy hatrany tonga dia zava-misy nolazaintsika. Olom-boafidy iray niaraka tamin'ny vady aman-janany no fantatra fa very entana sy vola raha nivahiny tao amin'ny trano fandraisam-bahiny lasirainina folo pointy ny alarobia 1 Jolay 2024 lasa teo. Raha ny angom-baovao ray dia tokony ho tamin'ny 2 ora sy sasany tolakandro izy ireo no niditra tao amin'ny trano fandraisam-bahiny io ka nandray ny fanalahidiny efitrano ary nampiditra ireo entana tao an-trano avy hatrany. Rehefa tafiditra avokoa ireo entana dia nivoaka ny trano izy ireo ary nanidy tsara ny varavarana ka tsy nisaraka tamin'izy ireo ny fanalahidy. Kinanjo anefa dia navarina ny zavanisy fa rehefa niverina tao amin'io efitrano io dia tsy hita ireo entana sy malety nisy vola ary ny tena nahagaga dia tsy nisy fahavakisana ny varavarana fa kosa nahitana fanalahidy tavela teo amin'ny varavarana fivoahana izay azo antoka fa tsy tokony misy manana izany raha tsy ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny trano fandraisam-bahiny. Nametraka fitoriana araka izany ilay olom-boafidy ka rehefa natao ny fanadihadiana dia fantatra fa maty avokoa ireo caméra de surveillance tao amin'io efitrano fandraisam-bahiny io tamin'io fotoana nandalovan'izy ireo tao io, izay tranga somary mahagaga ihany ka dia niakatra any anivon'ny fitsarana Toamasina ny raharaha ary amin'ny 12 Aogositra 2024 avy izao ny handeha ny fitsarana. Ino moa ny tranga izay anisan'ny tena nampiahiahy izay niseho tamin'ny olom-boafidy tao anatin'ny trano fandraisam-bahiny anankiray. Ny manaraka izay holazaintsika dia anisan'ny zava-misy vaovao misongadina ihany koa izy ity koa ampahafantarina ianareo rehetra izay liam-baovao. Na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy hiadina ny kolikoly ary ady amin'ny kolikoly izay no antony ampahafantarana ianareo rehetra ity zavatra anankiray ity. Voatendry ho télé général ny Bianco vaovao i Razakamanantsoa Gaby Nestor, izy dia efa talen'ny Bianco tao Antsiranana sy tao Toamasina teo aloha. Ampahafantarina moa izay satria anisan'ny tsara ho fantatra sy zavatra tsara ho hay ihany koa. Mandona ny fosy mahontsa-fo tanteraka raha vantany vao nahita ity zazakely izay voatery tsy maintsy miasa noho ny fantrana ity. Eny any amin'ny toerana lavitr-andrina moa izy no mipetraka ary any ambany ravin-kazo dia tena mampalahelo no sady mandona ny fo araka izay nolazaiko teo izay. Raha tena fampandrosoana any Madagasikara no tanjona hatrizay dia tokony efa tsy misy intsony ny fampiasana ny voambolana hoe lavitr-andrina sy ambany ravin-kazo hoy ireo sasany raha naneho ny hevitra vantany vao nahita ity sary mampalahelo ity. Ity zaza hitantsika amin'ny sary ity moa dia niala tany mahaditra tamin'ny 12 alina ary niloloha charbon hamidiny any Ambalavao. Izany hoe 530 kilometatra nefa mitentina 4,000 ariary ny vidiny ilay charbon rehefa namidiny. Mahereze ary azakivikivy fa tsy maintsy mbola hoesiny maraina ary tsy maintsy mbola hiposaka ihany koa ny masoandro. Rehefa voalaza ary ny mikasika an'izay dia andeha isika hijery kely ny fampitandremana izay nataony ity namana ity. Nampitandrina mafy moa izy ary raha tsy mitandrina ireo olona izay ampitandremany dia mety ireto rehetra ireto ny zavatra hitranga. Fanambarana izakoto lehilahy mahitsoampo dia mampitandrina ho ity namana ity any ireo izay manao blagy tsy mampimehy eto amin'ny tambanjotra antserasera fa tsy maintsy kianiko tsy misy fetra. Mampimehy ny latsaky ny voatedy dia tsy maintsy kianiko ihany koa ary ireo izay manao fatifatin-kira henjehiko ary hataoko hazalambo
izaho hatrany amin'ny lavatrany vadikeliny satria izaho dia lahy antitra voany retourdazy ary complexe frustré mpiala olona manjary satria izaho ihany koa tsisy fialamboly ary tsisy vady tsisy zanaka tsisy namana tsisy vola ihany koa ary tsisy asa. Natao izao fanambarana izao mba hitandremany rehetra ary mba hiarovana ny ramandriaka eto amin'ny Facebook hoy hafatra ity namana ity raha nampitandrina mafy ireo olona izay manao blagy tsy mampimehy sy ny ireo olona iantefany izay rehetra voatantara teo. Tena fampitandremana mahery vaika no nataony ity namana ity, noho izany dia mitandrema isika rehetra so dia ho isy ramandriaka eto amin'ny Facebook. Ya, igny amin'igny Ozizy Jean-Pierre numéro 1 izay ndeha risika hiresaka zavatra hafa indray. Andriamatoa Randriamandranto no kandidany malagasy. Andriamatoa Risara Randriamandranto, ministra ny raharaham-bahiny teo aloha sy efa ministra ny toe-karena sy ny vola, no kandidana tolotry ny republikanina Madagasikara ho filohan'ny komisiona vondrona afrikanina. Tsy natolotry ny Madagasikara ary tsy anatin'ny lista ireo mpifaninana araka izany ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina. Ny manaraka ihany koa dia resaka zazakely nisy nanary. Ny olona sasany aza te hiteraka fa tsy mahazo, fa ny ankamaroan'olona tato ato zay dia manary anaka. Maninona raha reny olona tsy miteraka ireny no mifindra aminareo ny aretiny fa izareo te hiteraka dia mba manana anaka, hoy ny fanehoan-kevitran'olona be dia be. Nisy nanary teny Soavinandriana omaly moa ity zazakely hitantsika amin'ny sary ity, salama tsara izy ary efa nateriny polisy any amin'ny hopitaly. Zazavavy kely moa izy ity ary mahalany biberon tsara izy raha araka ny fampitana vaovao ny olona nanatry maso. Ary nanamarina izany raha ty moa i Rasazy Hasina izay nilazany hoe mahalany biberon tsara ity zazakely ity. Izay ny zavan-tranga tany Soavinandriana ny omaly, koa dia lazaina aminareo foana ny zavatra rehetra miseho ao Anosy Madagasikara. Zay moa ny mikasika aniny zazavavy kely izay nisy nanary iny ary isaorana ny Andriamanitra, isaorana bevata satria mbola hita ilay nisy nanary. Ny manaraka izay ho lazaintsika dia mpivarotena sy mpanendaka miara-miasa eny Anosizato. Andiana mpanendaka amin'ny alina mihisa 7 no sarony andro masom-pokon'olona sy ny zandary mpanao fisafona amin'ny alina. Zazavavy mpivarotena ny 4 ary lehilahy mivelona amin'ny asa ratsy ny 3. Ampiresahany ireto vehivavy ireto ny lehilahy mody alina ireny saromeny ary sakorohany tampoka amin'izay ka ilany vanina aveo. Rehefa miakatra ny feo dia misy andiana tovolahy manatona sady manontany hoe ataony alahy inona ny sipanay. Vonoiny izy ireo sy endahiny amin'izay izay lehilahy azony. Vola finday akanjo tsaratsara dia azony ireo mpanendaka daholo. Isaorana manokana moa ny mpitandro ny filaminana noho ny ezaka izay ataon'izy ireo miezaka mampandry ny fahalemana. Hiresaka kely ny mikasika any mpitrandraka madinika indray isika. Miyahiahy ny mpitrandraka madinika manoloana ny didy fampiharana ny lalàna mifehy ny fitrandrahana harena ankibony tany dia miyahiahy ny vondrona mpanondrana amin'ny fitrandrahana madinika harena ankibony tany. Mety hanimba ny vokatry ny fifanakalozana nandritran'ny taona maro izany, indrindra ny fiakarany hetra raha 5 isanjato ny fitambarany hetra aloha amin'ny faritra misy ny fitrandrahana ny 2 isanjato ary tamberim-bidy ny 3 isanjato. Dia milaza kosa ilay didy fampiharana fa mametraka hetra 5 isanjato mifototra amin'ny vidiny foby. Raha araka ny fanazavan'izy ireo dia mety mahatratra 7 isanjato amin'ny tombony azon'ireo mpitrandraka madinika, nefa izany heverina fa tsy mifanaraka amin'ny zavamisy eo amin'ny tontolon'ny fitrandrahana madinika koa ireo masontsivana momba ny vokatra efa nahodina sy ny abattement 30 isanjato. Ny ambarapararantsika ity video anankiray ity dia resaka fampitam-baovao lapany mahazo arivo ny 4 aogositra 2024. Niraisiny Premier Ministra lehibe ny gouvernemanta Andriamatoa Tsain Christian tao amin'ny lapam-panjakana mahazo arivo ireo delegationna Amerikanina notarihiny Ramatoa Mpiandraiki-draharaha Stéphane Arnold. Nodinihina nandritran' izao fihaonana izao ny fomba hanatevenana ny fiaramiasa eo amin'ny 2 tonta ary anatin'izany ny lafiny ara-toe-karena sy ny fanamafisana ny ady amin'ny famarinana olona. Isan' ireo teboka no resahana ihany koa ny mahakasika ny fifidianana ny fanesy tao a Madagasikara ary ny fanomanana ny fifidianana kominala ho avy izao. Noho ny farany moa dia natsapa ny andaniny sy ny ankilany
fa mbola betsaka ny sehatra ahafahana manatsara bebe kokoa ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy Etazonia. Zay koa moa ny namarana ny video antsika re toboky lahy sy toboky vavy, koa dia mankasitraka anareo navitany ny video hatramin'ny farany, ary mbola manentana foana ny mbola hanarahanareo ny video manaraka izay alatsakay misesisesy tsy tapaka ato. Zay fa tsy atao ny lavany resaka, ametrabeloma izahay ody izahay sody afianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao sikinasa. Veloma vetivety fa tsy veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma toboky lahy, veloma toboky vavy, gaby oie, tsao tsao.